Konareo tsy mijaly ela za fa manazavana vetivety fotsiny le resaka Ravatomanga. Donc ny dossier Ravatomanga anana fanirisoa dia tsy dossier matanjaka. Na plainte nataony Daya Kofaly dia plainte ny Patrick colonel Patrick zany. Iny no novandy zareo plainte ny colonel Patrick, plainte complet misy vidéo ako any jereo misy hoe révélation momba ny fanirisoa, momba ny sitena dia momba ny Daya Kofaly. Tsy hoe zay moi en tout cas tsy faly mihitsy za hoe mivoaka I Ravatomanga. Satria no ny adondrona ny fanirisoa ny ampivoaka azy. Satria ny dossier nataonjareo tsy complet sady feno vice de procédure. Tamin'ny farany talohan'ny nitenenako hoe iny le Ravatomanga iny afaka mivoaka iny satria mince be ny dossier ataonjareo de plus tsy le plainte napetraka mbola nangalarina tamin'ny colonel Patrick. Le olona mametraka plainte mbola mandainga amin'le fametraka plainte le association mametraka plainte via ADM zany satria le Daya Kofaly rehefa nametraka plainte dia via ADM milaza fa association avy any Madagasikara nefa association sous la loi de 1901 avy aty Andafy. Ny président ny ADM normalement raha mbola any amin'ny préfecture dia tsika raha fanirisoa. Raha nareo mijery anazy na nareo mijery anazy manontany any amin'ny préfecture hoe iza ny président ny ADM dia tsika raha fanirisoa. Nefa ny mahagaga le président lasana fa président mahafantatra le président lasana fa président amin'ny ADM tsy mahafantatra mihitsy hoe membre ny ADM Daya Kofaly. Samo non ny membre de bureau mantsy tsy mahafantatra mihitsy hoe membre ny ADM Daya Kofaly. Nefa normalement membre de bureau zay na tokony mahafantatra hoe membre ny ADM Daya Kofaly. De feno zavatra be dia be koa amin'io ADM io misy volan'ny kambana ny ADM tsy fantatra hoe inona daholo nampiasan'ny fanirisoan'le volan'io kambana ny ADM io. Nandefa vola be dia be zany fa tsy fantatra hoe inona nampiasain'ny fanirisoana azy. De reo efa manomenimena daholo fa ny problème tsy sa manenjika amin'ny fanirisoa satria izy zao manjaka amin'ny fitsarana. De mody hoe ndao tsika hitory rehefa dia tsy samitory. Dikan'izany na le association nentina nitoriana Ravatomanga raha association maizina satria isy miteny ao anatin'le fitoriana hoe zay avy any Madagasikara avy any Antananarivo ny ina moa ny siège ny zareo. Non, c'est sur la loi de 1901 eo nanaovako vidéo lava be dia jereo any. Ny zavatra fantatratsika koa dia ireo karan'ireo manenjika be any Ravatomanga. Tsika moa tsy tia Ravatomanga tonga dia teneniko hoe tsika tsy tia Ravatomanga, tsika zarantsika ry izany amponja. Matoa za tsy nanao témoignage koa momba ny le hoe côté vice de procédure satria za koa ny asa tamin'io affaire Ravatomanga io koa ny récupérer dossier ny récupérer ina moa tiako tenena ny récupérer données mifafany Rina Rakotomanga. Zay ny récupéreko za j'ai des appétences en informatique j'ai fait informatique quand j'étais en seconde fa tsy ny voany narahako zany, ça m'intéressait pas forcément. Donc ny récupéreko daholo ny dossier mifafany raha Rina Rakotomanga sy ny dossier mifafany olona tao. Donc j'étais partie là-bas pendant 5 jours tany Madagascar nanao mission hoe récupérer un dossier en Ravatomanga. Misy lettre de mission nataonjareo tsy nisinina hatramin'ny farany. Donc misy vice de procédure satria normalement ny olona lambda tsy afaka mikitika an'io dossier io. Pourtant j'ai touché ce dossier. Donc je continue. Rehefa avy amin'izay Bianco no miteny an'izany. Za nahita ny olona amin'ny Bianco mihitsy koa ny atao amin'ny olona rehetrarehetra nahita natao amin'ny fihetsarana tao
On va pas se leurrer, on va pas se taire non plus. Hein. Du coup, c'est moi tonga na miteny hoe efa nisy zavatra maloto efa hatramin'ny voalohany a ny fitiretenikala fanirisoana io dossier io. Aussi, matoa mbola tsy vita ihany ny gadrana mandritra ny embolana le olona nefa tsy ahitana sarotra mazevatra firy akorany de normal hoe ivoaka sous libération conditionnelle normal be zany. Fa matoa isa tsy tafavoaka tamin'ireny mangataka libération reny foana de ny mpitsarany Maurice, ny ministre ny fitsarana Maurice de ohatrany ao Madagasikara ihany tia kolokolo be. De le tia kolokolo be io de ça c'est des informations olona tena hoe akaiky ny fitondrana io zany information olona nanapendrika la fanirisoa amin'ny resa arabola anonganana anonganana ny Rajoelina no miteny anahany io hoe karana be de be manao kotikota efa misy an'le tsy haiko nareo nahita an'le postana Nova iny nisy rangamo teneniko hoe io anisany mangalatra ny arenantsika ao karana foana zay ny titrany de manao kotikota be mametraka 100 000 euros chacun le 40 reo rehefa makany iny kala fanirisoa iny makany Maurice. Ça c'est des renseignements directs, c'est un renseignement, c'est un renseignement. Ça va mitena hoe afaka prouver fe afaka mamitondra les témoins ça. Afaka mitémoigner. Ary tsy matahotra mihitsy ny témoigner contre ny kala fanirisoa. Ça c'est certain. Donc rena mandeha makany Maurice de mandoha vola any amin'le mpitsara de hitanareo tsara le acide diplomatique rena nisy conséquences. Raha ohatra zany tsakana ny Londres ny affaire Ravatomanga de afaka maimaipoany Ravatomanga. Voilà. De ny olona miteny hoe nisy faly ve zay tsy faly fa zay tezitra amin'ny incompétence ny kala fanirisoa averiko hoe zay tezitra amin'ny incompétence ny kala fanirisoa ny tena olona sao hoe ndomasi collatéral ao anatiny ao sao hoe imbe jovial si hitovy. Excusez-moi mais reny le hitanareo le bofy mo za tsy miteny ratsy tsony fa fantatranareo fa miteny hoe bofy reny de zao raha ohatra hoe tafavoaka Ravatomanga de misy conséquences grave, misy conséquences be de be mihitsy contre ny fanirisoa Serge Imbe tovo sy ireo rehetrarehetra ireo zay niakaparehan'ny arenany si zay nangalatra ny arenany reny V8 nangalarina reny téléphone ny tanareo ny montre teny amin'le montre le associan'olona nisy scandale la montre iny montre ny Ravatomanga iny nanaovany randreny reny iny montre halatra ny tompony zany afantatra hoe montre iny ka anazy avenko anareo hoe le montre Rolex nanaovany randreny reny iny olona manitra kely mandeha tongotra reny ve olona manitra kely mpivarotra mitanabara kely ary sotro ve de avita ao anatiny 2 jours avitanana Rolex ny Ravatomanga iny raha ohatra hoe mitady preuve de za manana le preuve fa problème de tonga de ny ina moa tiako tenena ny source quoi met en danger de za quoi protéger foana ny source matoa za miteny de matoa za masamy tatatata sy miasa tena hoe io fa zao de manana source pile za ary za hitanareo tsara rehefa nareo mandefa dossier aty amreo anareo miteny hoe misy zao de otsika alefa aty ny dossier za hoe tsy amoaka ny dossier amin'ny olona je vais faire mes affirmations ou bien mes interrogations satria matoa nareo mandefa dossier aty amiko de mila de matahotra de mila arovana de tsy za mihitsy ny andeha hoe raha ohatra hoe tonga de mivoaka iny dossier iny de indraindray tonga de fantatry ny hoe avany amin'itsy na avany amin'itsy de moi je préfère protéger ny olona rehetrarehetra izay mandefa an'le dossier aty je préfère protéger de tsy fantatra anareo mihitsy ny hoe de me proof matoa za mafy samy teny de matoa ny esa pitetsy tsy samy teniteny de fantatra anareo zay
fa za manana ny rarany ary za manana ny marina. Matoa za mavita mamoaka ka ny atsapite tsy samy teny satria fatantsara mihitsy fa mbola avoakako be de be plus noho iny. Je sors qu'au compte-goutte ny resaka minao mananjara iny c'est 1 millième de fanana nangalarin'ny kala fanirisoa amin'ny resaka perquisition. Elle se gave, elle se met plein la panse. Raha ohatra jereo tsara ny perquisition illégale rehetrarehetra ny mampime anahy de mahagaga anahy sy mampalahelo anahy de mijery reo mpitondra reo tsy manao enquête sur kala fanirisoa sy resiteny. Nefa reo nefa maloto reo ny tany vahoaka rehetrarehetra hoe reo maloto fa tsisy sa manao enquête raha drianirina. De zay manontany tena fa mihinana satria ve nareo raitsy ve sa tsy hainay mihitsy hoe raitsy kombakomba nareo. Za tsy mpanohana ny Ravalomanana hitanao tsara mihitsy rehefa nyteniko hoe za tsy mpanohana fa ny fandondrona belona ny kala fanirisoa mahatonga ny Ravalomanana Ravatomanga. Fandondrina belona ny kala fanirisoa mahatonga antsika zao mivoaka Ravatomanga. Ny any ennemi de reo karan'reo mpakarana izay mangalatra reo oligarque reo hatramin'ny voalohany mihitsy zany ennemi de reo oligarque reo. De reo totoa keliny oligarque reo. De anisan'izany amin'izao kala fanirisoa. De anisan'izany randrianirina rehefa tsy mahay miservira ny vahoaka malagasy de efa tsy anahako zay. Efa tsy ahako zay ny vahoaka malagasy mandeha aloha. Avereniko intelo sa injato ny vahoaka malagasy mandeha aloha. Zao jereo tsara io resaka rosianina io koa le migmo io. Le hoe alesa mianatra any ny olona efa manana diplôme ohatra zao hoe en relation internationale sa efa olona mianatra anatin'ny relation internationale efa tafiditra anatina tanareo ohatra zao hoe les grands fonctionnaires, les grands administrateurs alefa manao formation ny Russie. Fa fantatranareo hoe conséquence an'iny fi formena espion au nom de la Russie. Ny conséquence an'iny renaniny misy contrepartie foana zany ny conséquence an'iny formena espion au nom de la Russie. De d'ici 10 ans zany reo mety hoe ho ministre reo, mety hoe ho ambassadeur reo, mety hoe ho président reo. De reo hiasa ho an'ny Rosianina fa tsy hiasa ho an'ny malagasy. Ohatra ny zavatra nataon'ny vazaha taloha ihany. Amin'ny resaka formation an'ny élite malagasy en Saint-Cyr sy l'ENA sy les plus grandes écoles là ici. C'est la même chose. Tsy servira ny intérêt an'ny malagasy. Raha izy ny tena meritratra hoe en coopération gagnant-gagnant, moi pour ma part de ny fianaran'ny zaza ny programme izay jerena hoe inona tena programme tsara fa tsy andeha hianatra ny sauterelle na koa hoe ny fahafantaran'ny zaza malagasy ny tantarany. Il faut des bons fondements au niveau de l'éducation. De plus formena ny mpampianatra n'ireo zaza reo. Fa tsy olona tsy manana diplôme ary hoe BPC fotsiny anana, olona manana BPC afaka mampianatra olona classe de primaire. Na hoe olona ipasse BPC mitovy aminy. Non, c'est pas possible. Maloto be le contre solennel fa j'en ai rien à faire. Ce sera comme ça, ce sera comme ça. Rehefa tsy tindrety anina fa za zao ny tompony. Na de maloto Balenciaga, ça coûte combien? Ohatrin'io. Na jereo fo vidiny. Fa en tout cas c'est pas moins de 600. Donc na maloto ary izy na feno petina ary izy na manina izy tsy mampanina anahy. Mola mampimetsy. Du coup voilà. Donc je vous dis aza miteniteny foana tsy inona ny tenitenenako foana fa zavatra marina zany fa rehefa ianao nitondrombelona tsy nianatra, rehefa ianao nitondrombelona tsy mahazo rehefa ianao tsy mahafantatra tsy mahatakatra géopolitique tsy nianatra an'izany. Moi j'ai étudié ça. J'ai étudié la géopolitique. Donc je sais ce que je dis. Les tondrombelona ty. Donc voilà. Sa zay olona tondrombelona tsy nandeha fianarana tarina monsieur mahay. Rehefa miteny hoe te ansana, ianao tena tsy mahatakatra mihitsy inona firy inona diplôme anao milahatra amiko. Aza mampime. Donc zay no
zay tena je voulais juste vous dire hoe ahoana hoe firavavato makio any Maurice de ministra ny fitsarana io de fanandrareo vola farandro karandro farandrika lafaniry so isy mandeha tanareo rehefa ohatra zao misy ale affaire de tetebombona be ohatra nisy tamin'ny affaire mivosy ny sesta be hoe manondra ny olona rehetrarehetra hoe anao zavatra fa tsy nanao zavatra na iny ny anana fotsiny tsy mahazo akory la moitié de ce qu'on dit what are you talking about tany amin'ny justice tany Londres tonga de tsy olona miteniteny tsy teny ratsy aloha de raha zay ianao atavisy sla tonga ianao de banitseva koa de ianao tsy afaka miditra eto amin'ny pasiko tsony de noho ny tsy fahaizanao mitondra tena tsy andokona volo ve ty fitondrana makaleo be ty ozy je mamakale ho anahy mihitsy izy ty donc voilà ny inika la bulldozer ny geste be taminareo hoe hiditra ny eponja Andry Rajoelina nefa ny accord dès le premier jour dès le premier jour ny didirany Randrianirina de nanao accord niaraka tamin'le lovany Rinel miaraka tamin'ny la France iarovana le Andry Rajoelina ny sadaika mi-exiger hoe tsy maintsy miverina Rajoelina raha za tsy Rajoelina za fetsy raha za ny fetsy ohatranazy de iverenako mihitsiny fa tsy azoko tiana iverenako de hitondrako ekipa fa tsy azoko tiana satria le colonel Randrianirina mihitsy no namadika ny tolona tamin'ny premier jour averenako aminareo hoe le colonel Randrianirina mihitsy no namadika ny tolona namelany Rajoelina iala namelany la France nanao exfiltration any Rajoelina rehefa manomboka hoe exfiltré iny zay izy tsy afaka kitiana tsony satria tsy maintsy manaraka akoro matony sadaika ny bloqué an'io vola io pendant 3 mois vous serez en récession telo vola anareo iny antsoinany dikan'izany tsisy vola matony sadaika masamy bloqué an'io vola io satria nisy accord tari aloha tari efa namatra ny tendany namatra ny tenda amin'ny Madagasikara colonel Randrianirina de za rehefa mitena sa iny miaraka amin'ny any miaraka tsy za miara-miasa amin'ireo firongon'ireo amin'izao fa io gouvernement sy io fahefana io miaraka amin'ny firongo Oltina Real de olona ny Rajoelina Roli Mercia de olona ny Rajoelina tony directement bloqué Roli Mercia de olona ny Rajoelina reo rehetrarehetra reo mizahako mahita le faniry so miasa amin'ny olona amin'ny Rajoelina toska maninaka iny tsy enjehandria petit poisson iny ka petit poisson iny azono un gros poisson rehefa azono daholo ny information le petit poisson izy raha magistrat tsy mahafantatra an'izany sa hoe mahafantatra an'izany fa tsy tiany atao le izy satria ny butiny tsy ny anavitra Madagasikara mihitsy araka ny eritreretantsika fa ameno posiny de ny zavatra hitako de feny mihitsy posiny amin'izao manana compte iny any Afrique du Sud manana compte iny aty à France manana compte iny any Dubai le fanilo le miarama le hitanareo miarama iny fanilo ny anarany iny le fanilo no migérer un compte any Dubai le José migérer un compte any Maurice en fait de nisy problème tamin'ny banque iny satria saika napiditra chèque-na 1 milliard d'ariary kala faniry soa nefa tsy maintsy mila déclaration de patrimoine io fa tsy apetrapetraka ohatrao fotsiny olona migagné 24 millions fotsiny par mois ve de afaka mapiditra chèque-na 1 milliard zany de fa misy soupçon de concussion nefa tsy hijeren'io fitondrana io akorany je vous dis misy zavatra be de be ratsy ataony kala faniry soa ataony le citeny tsisy mihetsika andrareo fa maninona ekipe ny maso nefa zavatra hita mibaribary be zao zay fa
Bonjour ne daholo nareo satria tapatapaka izaho koa tsy manana réseau firy de piso be nareo.